Ary miarabantsika tsy avindray tratra ity alahady fa 30 ny volana aprily ity ary manona ny fahasoavan'ny tompo amin'ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Sotran'Andriamanitra isika fa mahazo herinandro vaovao indray ary misokatra amin'ny alalan'izao fampianarana sy fangalana fampiherezana izao amin'ny ten'Andriamanitra. Engany ahazo hery tokoa ianao ary aloha lalana Andriamanitra amin'izay rehetra atao. Alohan'ny dirantsika mofinainana io dia iray vavakatsika. Tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao izay fa nitantanao ny vombinao ary menao tombonandro indray tratry ity maraina ity. Sokafo ny fomam-pananay raha andray ny teninao izay ankehitriny. Tonoina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinaina antsika androany dia manao hoe mpanasitrana avy any an-danitra. Mpanasitrana avy any an-danitra. Nalaina amin'ny Lioka 10:4-30 manao hoe dia nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy ka netiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia nitsaboiny. Amen. Tsy voaseho tsara araka ny tokony ho izy ao amin'ny fiangonantsika ny toe-tsain'ilay Samaritana tsara fanahy. Maro amin'ireo mila fanampiana no nandalovana fotsiny tahaka an'ilay mpisorona sy levita nandalo fotsiny an'ilay vahiny naratra sy mangana izay navela ho faty eo amoron-dalana. Ireo izay mila indrindra ny herin'ilay Andriamanitra mpanasitrana mba hitsabo ny ratrany dia navela ho tsy misy mpiasy, tsy misy mpahita. Mazava loatra fa ireo izay maneho toe-tsaina toy izany dia tsy mba mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra fa mitovy toetra amin'ny fahavalon'Andriamanitra. Tsy maintsy misy manatanteraka ny asan'i Kristy. Tsy maintsy misy manohy ny asa izay natombony teto an-tany ary ny fiangonana no nomena an'izany tombontsoa izany. Ho amin'izany tanjona izany no nandaminana azy koa nahoana no tsy manaiky handray izany andraikitra izany ny membra ny fiangonana. Misy ireo izay mahatsapa an'io tsirambina lehibe io hitany ny fahasaranan'ireo izay mijaly sy mahantra. Hitany tao amin'ireo fanahy mahantra ireo fa ho an'ireo koa no nanoloran'i Kristy ny ainy dia nangoraka ny fony ary voahetsika hiasa amin'ny heriny rehetra izy. Ireo izay nirotsaka ny sehatra nanao an'io asa fanampiana Kristianina io dia nanao indrindra an'izay tian'ny Tompo ataony ary ny Tompo nankasitraka ny asany. Izay rehetra notanterahany tamin'izany dia asa tokony ho raisin'ny Adventista amin'ny tanjany andro faha-7, asa tokony ho tohanany sy ho sahaniny amin'ny jotom-po mihitsy izany ary tsy hoe ho an'ny toko-piangonana hafa samy hafa ho any fa rehefa matsapa tena fa Kristianina ianao dia tokony ianao an'izany. Amin'ny fanaovana tsirambina ny asa toy izany anefa izay eo amin'ny toerana misy azy ireo ihany amin'ny fandavany tsy hitondra izany eta mavesatra izany dia miditra fahantiantoka lehibe ny fiangonana. Tsy faly amin'ny fiangonana ny Tompo noho ny rainazy ataony. Fitadiavana fiadanana, fitadiavana fananaram-po, feno fitiavan-tena no hita eo amin'ny olona maro ankehitriny. Ny sasan'izay nanana tombotsoa nahalala ny fahamarinan'ny Baiboly dia tsy mba nandray an'izany ho amin'ilay fitoerana masina ao anatiny dia ny aty fanahiny. Ampamoahan'Andriamanitra avokoa izy ireny noho ireo talenta izay tsy naverina tamin'ny tampahamarinana sy fahatokiana sy ny tsy nanaovany ny ezaka rehetra izay vitany ho fitadiavana amin'ny famonjena izay very. Raha fitena ny mofinainantsika androany dia ireny mila fanampiana ireny izay tsika fa mahantra na sahirana dia tsarovy fa tena iankinan'ny fon'i Kristy tokoa ary izy ireny no hijereny Kristy antsika hoe manahoana ny asantsika manoloana azy ireny, movie manampy isika sa mijery fotsiny ihany na manome kely dia manao ny fiatsaram-belatsihy ny mason'izy ireny eny ihany. Fotoana izao tokony hitodihan'ny tsirairay avy
anao drafitra manokana mihitsy entina anampiana azy ireny. Anao toy ilay fisamaritana tsara fanahy, tsy mijery fotsiny ihany, tsy mandalo fotsiny ihany, tsy manome izay ilaina eo fotsiny ihany fa mandray an-tanana mihitsy. Ary mitsabo azy ireny, tsy mitsabo kely mba ahafahana mamerina, ahafahan'ilay azy paorina mamerina amin'io avy, fa tena mandray an-tanana hoe izay rehetra ananany dia avy amin'Andriamanitra tokoa ka noho izany dia mampahazoto azy ny mizara izany ho an'ny hafa, satria ny hafa dia tian'Andriamanitra ho voavonjy amin'ny alalanao ihany koa. Dia ingany izany mba atsilosaina ho antsika ary hahatonga antsika hijery azy ireny ary hanampy amin'ny fomba manokana. Rainay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao nomenao anay izany. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanenony masina mba tsy hanambany-javatra ny fanampiana, ny mahantra sy ny sahirana, fa ho raisinay ho voninahitra tokoa satria taratra ny fitiavanao ny fanampianay azy ary koa tsy noho ny fanananay sanatria fa satria izahay sy izy ireo dia mitovy eo anatrehanao ary samy tianao ihany koa ny hamonjy anay. Fa dia tononona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro